Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies. Aterina indray ny araba toko lasy toko vavy tonga soa ato anatin'ny fandaharana sarobidin'ny fahasalamana dia manasa antsika indray anjoin'ny fandaharana hatramin'ny farany. Ho an'ny androany dia ny homamiada ny vozon'ny tranonjaza na ny cancer du col de l'utérus izay no lohahevitra hoentina amintsika. Ohatrohatry ny ahoana ny fambara amin'izay aretina izay marihana dia ny aty am-piandohana moa fa ny homamiada ny vozon'ny tranonjaza no aretin'ny taovam-pananahana faharoa mahavobetsaka indrindra ny vehivavy raha ny eto Madagasikara manokana. Antony indrindra piroboroboana ny fampahafantarana n'ity aretina ity ireo fambara samihafa, fampahafantarana ihany koa ny fisian'ny vaksiny izay tanterahana eo amin'ny ankizivavy manomboka amin'ny 9 hatramin'ny 4 taona ahafahana misoroka mialoha izay homamiada ny vozon'ny tranonjaza izay tsy ahazo vahana sy tsy ahazo ny vehivavy betsaka eto Madagasikara. Dia manodidina izay indrindra ho any no lohahevitra hoentina amintsika amin'ity androany ity fampahafantarana ny aretina, ny fiseho, ny fambara, ny fomba fitsaboana sy ny fisorohana ihany koa dia samy hoentin'ny mpitsabo ato anatin'ny fiarahantsika androany. Aza misaraka aminay indray hatramin'ny farany. Aretina faharoa betsaka indrindra mpahazo ny taovam-pananahany vehivavy ny homamiada ny vozon'ny tranonjaza. Fitombon'ny sela tsy ankijanona sy tsy araka ny tokony ho izy ny homamiada ny vozon'ny tranonjaza. Androantsika dia iresaka indray manodidina ny homamiada ny vozon'ny tranonjaza. Ny homamiada ny vozon'ny tranonjaza dia aretina mpahazo ny fitaovam-pananahan'ny vehivavy matetika. Zany hoe ny faharoa ny homamiada ny mahazo ny taovam-pananahan'ny vehivavy zany aorinan'ny homamiada ny nono ny vozon'ny tranonjaza. Zay no antony iresaresantsika azy satria mahakasika ny aretin'ny sarababem-bahoaka amin'ny ankapobeny. Ny homamiada ny vozon'ny tranonjaza dia atao hoe ao anatin'ny famaritana ny homamiadana rehetra, fitombon'ny sela zay tsy ankijanona, tsy ara-dalàna amin'io vozon'ny tranonjaza io. Zay zany no fahamaritana azy. Antony maro no mety hiteraka ny homamiada ny vozon'ny tranonjaza. Eo ireo antony mandrisika ny fisiny toy ny fifohana sigara sy ny maro hafa, toy ny betsaka kosa ny tsy mikaretina. Ny antony mahatonga ny homamiadana aloha dia misy an'ireo antsoina hoe endrika izay manampitosika ny fiaviany. Isan'izany ny fifohana sigara, isan'izany ny fisotroana toaka, isan'izany ny taratry ny masoandro, ny sakafo tsy ara-dalàna sy ny aton-javatra marobe. Fa ity homamiaza ny vozon'ny tranonjaza ity dia ny virus no tena antony mahatonga azy be indrindra. Zany hoe misy ny aretina azo avy amin'ny firaisana aranofo ho hitondra an'io virus io. Inona ny anaran'io virus io dia antsoina hoe HPV amin'ny ankapobeny, human papilloma virus. Zay zany ny anaran'izy io. Io virus io rehefa tonga ao anatin'ny lalan-jaza ao dia mahazo ny vozon'ny tranonjaza, dia mandritra ny fotoana maharitra dia manimba ny fitombon'io selula na ataontsika hoe sela izay miaro ny vozon'ny tranonjaza. Dia rehefa voakorontany ny fitombon'io sela io dia lasa mitombo tsy ankijanona dia simba dia lasa homamiadana. Zay zany ny ataontsika hoe antony mahatonga an'io homamiadana ny vozon'ny tranonjaza io.
mizara roa ny fisehon'ny omamiada ny vozon'ny tranonjaza eo ny fitombony izay tsy mbola misy fa tsapahan'ilay vehivavy. Ahoana ny fisehoan'ny aretina amin'ny ankapobeny? Ny fisehoan'ny aretina dia zaraintsika karazan-droa aloha zany a ny omamiadan'ny vozon'ny tranonjaza. Ilay voalohany zany dia ataontsika hoe fiomanana angany atao hoe fiantombohan'ny aretin'ny vozon'ny tranonjaza dia ny dingana faharoa efa omamiadan'ny vozon'ny tranonjaza tanteraka mihitsy ilay aretina. Ahoana moa ilay hoe fiantombohana? Amin'ny voalohany zany mandritra ny fotoana maharitra dia mbola tsy mahatsapa ninninina mihitsy ilay olona fa efa miova tsikelikely ny firafitr'ireo sela ireo ao anatin'ny vozon'ny tranonjaza. Rehefa mitombo tsikelikely izay aretin'izay dia mivoatra dia lasa omamiadan'ny vozon'ny tranonjaza tanteraka ilay aretina. Zay zany ny karazan-droa ao anatin'ilay izy. Ka ao anatin'ilay hoe fiatombohany dia tsy mahatsapa ninina mihitsy ny olona eo, tsy mahatsapa hoe marary na hoe tsy salama. Fisehon'ny faharoa nefa fidirana amin'ny fandrenesana fambara toy ny fanelingelenana any anatin'ny fivavian'ilay vehivavy rehefa manao firaisana ranofo ohatra na rehefa mivalan-drano. Dingana faharoa ilay hoe omamiadan'ny vozon'ny tranonjaza vao misy fisehoana aretina. Isan'izany le hoe lasa voaelingelina ny ao amin'ny lalan-jaza ao rehefa manao firaisana ilay vehivavy. Misy raha kely mandeha indraindray matetitetika izay ivelan'ny fandehanan'ny fahadimbolana, mety maheno maharary ilay vehivavy ary indraindray dia mety mangiry-firy ihany koa rehefa mipipi satria lasa misy an'ilay hoe infection urinaire amin'ny ankapobeny. Izany ny fisehoany rehefa tena marary zany ilay olona. Tafiditra anatin'ny fisorohana an'ity karazana omamiadana ity ny fitandrona ny fahasalamana amin'ny alalan'ny fanalavirana ireo antony mandrisika azy sy ny finanana sakafo ara-pahasalamana. Ny fiarovana voalohany indrindra dia hoe fitandremam-pahasalamana. Mazava ho azy aloha zany ny fiarovana voalohany dia miala amin'ireo antsontsika hoe antony mety manampitrotraka ny fahatongavan'ny aretina. Isan'izany ny fisakafoanana ara-pahasalamana. Isan'ny misoroka ny omamiadana voalohany indrindra ny finanana ny voankazo sy ny legioma. Tenenin'ny teknisianina mihitsy moa dia teneniny hoe anankitelo zany ny voankazo sy legioma tokony hohanina isan'andro karazany telo. Ohatra hoe misy voasary ao dia misy papay ao dia misy tsy fantako akondro ohatra. Dia ohatran'izay ihany koa ilay legioma resahantsika amin'ny fiainana andavanandro tokony ho hita eny amin'ny fiainantsika any ihany ireny zavatra ireny. Ny faharoa ny fomba fiainana, ny fahadiovana dia mila manaja an'izay fahadiovan'izay ny vehivavy izay efa mahazatra moa izay amin'ny andavanandro misasa amin'ny rano madio efa misy toromarika manokana ihany koa omeny ny dokotera an'izay. La Polyclinique d'Ilaf est un centre hospitalier à la pointe de la technologie dont la vocation est d'offrir aux Malagasy une prise en charge complète et efficace. Déployée sur 3 sites, Ilaf, Tanzimbato et Beorirk, la Polyclinique tend à se rapprocher toujours plus des familles. Depuis sa création en 1995, la clinique n'a pas cessé d'investir dans les ressources humaines et dans les technologies de pointe, sans oublier la recherche. Polyclinique d'Ilaf, votre santé, notre priorité. Afahana misoroka mialohany ty aretiny ty ihany koa ny fanaovana fitiliana. Misy ny fiarovana faharoa, ny fanaovana fitiliana. Io zany tena zava-dehibe. Raha tomombana tsara ny fanaovana fitiliana dia tsy ho tonga any amin'ny omamiadan'ny tranonjaza mihitsy ny aretina omamiadan'ny tranonjaza ho an'ny vehivavy ity. Mila manao fitiliana zany ny vehivavy. Raha ny toromarika omen'ny teknisianina dia hoe tokony isaky ny 3 taona dia manao fitiliana
ny omamiada ny vozon'ny tranonjaza ny vehivavy. Amin'io fotoana io zany dia hita eo am-piandohana hoe efa misy omamiadana miatomboka ao anatin'ny vehivavy. Tsy andoavam-bola io, misy amin'ny toerana rehetra io raha tsy teny fotsiny hoe ny akamaroan'ny CSB na ny tobim-pahasalamana fototra dia misy an'io fitiliana io avokoa. Tsy marary io fa jerena amin'ny maso mivantana, misy produit na tsy ranoka ampiasaina hijerevana an'izay zavatra izay dia fantatra hoe misy fiantombohan'ny omamiada ny tranonjaza ilay vehivavy dia misy fitsaboana tsara ara-dalàna dia sitrana soama tsara. Efa misy ankoatr'izay ny vaksiny misoroka ny omamiada ny vozon'ny tranonjaza. Io vaksiny io no anaovana fanentanana sy tanterahana amin'ny ankizivavy malagasy amin'izao. Ny fitandremana fahatelo dia tena zava-dehibe satria amin'izao fotoana izao dia efa misy ny antsointsika hoe vaksiny izay miaro amin'ity virusy izay ratsy ho an'ny omamiada ny vozon'ny tranonjaza ty. Fanaovana an'io vaksiny io zany. Io vaksiny io dia atao amin'ny vehivavy 8 taona na 9 taona eo hatramin'ny 14 taona. Rehefa vita vaksiny ny vehivavy dia tsy ho tafiditra io virus izay antsointsika hoe HPV io, human papillomavirus ny anaran'izy io. Amin'izao fotoana izao moa dia manana programa ny fanjakana malagasy izay manentana ny fanaovana ny vaksiny io. Zany hoe mialohan'ny hidiran'ny vehivavy ao anatin'ny fiainan'ny fanambadiana na ataoko hoe ao anatin'ny fiainan'ny fiarahana amin'ny lehilahy zany ny anaovana ny vaksiny io dia ho voary tanteraka izy amin'ilay hoe papillomavirus io. Tena zava-dehibe io ary hanentanana ny ray aman-dreny sy ny olona rehetra mba hanentana hanao an'izany vaksiny izany. Vaksiny efa nampiasaina tany ivelany efa 10 taona io ampiasaina eto Madagasikara io. Saingy amin'ny firenena andalam-pandrosoana Madagasikara dia izao vao afaka misitraka izany ny malagasy. Na tamintsika mbola nianatra taloha ary dia ny vaksiny dia fiarovana. Zany hoe rehefa atao vaksiny ny olona anankiray dia mitombo ny hery fiarovana ao anatiny dia afaka mandresy ny aretina fa indrindra ny otrika aretina antsontsika hoe virus. I zavatra rehetra dia misy lafy ratsiny sy misy lafy tsarany avokoa. Ary vaksiny faobe le atao amin'ny tsika amin'ny teny izao dia ataontsika hoe ny olona marobe zany io fiarahamonina mihitsy zany ny tena arovana ao anatin'io. Tsy maintsy misy lafy ratsiny kely, misy ilay hoe fanaviana kely, misy ilay effet secondaire ozy izy tsika ao anatin'io vaksiny io. Dia amin'ny tany ataoko hoe andalam-pandrosoana na ohatra tsika izao mbola tsy tena lasa lavitra be ny fahalalan'ny fiarahamonina dia mazava ho azy mety mbola tsy dia marisika loatra ny olona hanao an'izay vaksiny izay kanefany efa voapirofo fa tena zava-dehibe ny fanaovana n'ilay vaksiny dia izay no hanentanana antsika rehetra. Ahafahan'ny vatana mahatohitra ny tsimokaretina mahatonga ny omamiada ny vozon'ny tranonjaza mialoha io vaksiny io ary tsy misy fiantraikany ratsy amin'ny fananany vehivavy any aoriana. Ny vaksiny raha ohatra ataontsika hoe vaksiny ny HPV ny resaka eto dia tsy misy fiantraikany mihitsiny amin'ny aretin'ny fitaovam-pananana. Fiantraikany ratsy moa zany ny resahana eto na mety ho fitondrana vohoka any aoriana fa fiantraikany tsara no iseho zany hoe tsy ho azony omamiada ny vozon'ny tranonjaza ilay vehivavy rehefa miroso ao anatin'ny vaksiny. Ny vaksiny moa amin'ny ankapobeny dia rehefa atao voalohany dia tokony hisy rapelina foana vanim-potoana izay voafaritra aorinany dia mitohy izy satria arakaraka ny anaovana ny vaksiny matetika no mampitombo an'izay hery fiarovana izay dia izay no azahoana vokatra tsara indrindra. Raha toko kosa efa voamarina fa voan'ny omamiada ny vozon'ny tranonjaza ny vehivavy, misy ny fomba antsoina hoe cryothérapie ahafahana mandray an-tanana amin'ny fitsaboana.
raha ohatra tokoa zany a sanatria hoe misy ny omamiadana vao miatomboka na omamiadana efa tena aretina dia iresaka fitsaboana ihany tsika. Ilay voalohany a rehefa avy manao fitilinina ny vehivavy ka hita hoe misy fiantomboan'ny omamiadana vozon'ny tranon-jaza dia misy an'ilay fitsaboana antsoina hoe cryothérapie izay. Tsy haiko moa ny anarany amin'ny teny gasy fa izay ny anarany. Rehefa manao an'io fitsaboana io ny vehivavy a dia sitrana soamatsara ary mitohy indray a ilay fitiliana hoe isaky ny 3 taona manao fitiliana amin'ny vehivavy. Fa indrindra amin'ny vehivavy zany a manomboka eo amin'ny 20 taona ka hatramin'ny 25 taona dia isaky ny 3 taona tokony manao an'io a fitiliana io. Zay a ny fitsaboana voalohany le hoe amin'ny alalan'ny cryothérapie teknisianina moa manao an'izay. Misy ihany koa ny fitsaboana manokana afaka atao toy ny chimiothérapie sy ny radiothérapie ary ny fandidina raha toa ka efa tonga amin'ny vozon'ny tranon-jaza ilay aretina. Raha ohatra ndraika efa tena omamiadany vozon'ny tranon-jaza mihitsy a ilay aretina, efa misy fisehoana aretina maro samihafa, efa voamarina amin'ny alalan'ny laboratoara fa hoe tena omamiadana ny vozon'ny tranon-jaza dia misy ny tobo manokana nataontsika hoe fitsaboana manokana amin'ny kansera sy nomamiadana mihitsy a dia ireny centre reny zany a no manao ny fitsaboana. Voalohany a misy fitsaboana amin'ny alalan'ny fanafody a izay atao, zany hoe misy fanafody hohanina misy fanafody tsindrona maro isan-karazany a ilay antsoina hoe chimiothérapie. Ny faharoa ihany koa a dia antsontsika hoe radiothérapie arakaraky ny alalan'ny aretina dia mampiasa an'io taratra manokana io a ny teknisianina izay amonoana an'ireo sela izay mitombo a maro tsy akijanona. Ny fitsaboana farany a dia amin'ny alalan'ny fandidina, zany hoe raha toa mbola tsy miparitaka eraky ny vatan'ilay olona ilay omamiadana dia esorina iny faritra misy nomamiadana iny a dia ataontsika hoe sitrana soamatsara ilay olona raha tomombana ara-dalàna izay fitsaboana izay. La Polyclinique d'Ilaf est un centre hospitalier à la pointe de la technologie dont la vocation est d'offrir aux Malagasy une prise en charge complète et efficace. Déployée sur 3 sites, Ilaf, Tanzimbato et Beorirk, la Polyclinique tend à se rapprocher toujours plus des familles. Depuis sa création en 1995, la clinique n'a pas cessé d'investir dans les ressources humaines et dans les technologies de pointe, sans oublier la recherche. Polyclinique d'Ilaf, votre santé, notre priorité. Tsy voatery hivadika omamiadan'ny vozon'ny tranon-jaza daholo ireo vehivavy ahitana tsimoka aretina mety hahatonga ny aretina ity. Ny aretina omamiadan'ny vozon'ny tranon-jaza na ny omamiadana amin'ny ankapobeny a dia misy karazan'olona marefo. Io zany le antsontsika hoe facteur de risque, zany hoe mety olona mpifoka sigary izy, mety olona mpisotro toaka izy, mety olona manana fianakaviana efa pisy an'io aretina omamiadana mihitsy a dia reny olo reny zany a dia atontsika hoe marefo na atao hoe efa raha maso manokana sahady satria hoe enao mifoka sigara be io a mety ho malakilaky ianao dia efa ho tratrany. Marobe ny olona tratran'le hoe virus izay mahatonga ny omamiadana io fa tsy hoe izay olona manana an'io aretina virus papilloma virus io a dia voan'ny omamiadana avokoa, fa misy ireo olona marefo kokoa mora andairan'izay omamiadana izay. Ny vehivavy anatin'ny salan-taona 5 hatramin'ny 7 taona kosa no maro anisa amin'ireo voany ny omamiadany vozon'ny tranon-jaza. Misy karazana sokajy-taona moa zany tena ataontsika hoe arisika ao anatiny a dia ny vehivavy a 5 taona ka hatramin'ny 7 taona no tena ivoaran'ilay antsontsika hoe omamiadany vozon'ny tranon-jaza. Tsy voatery akory hoe 100 isan-jato a ny avy amin'le hoe
papillomavirus fa ataontsika hoe ampahambetsaka mihoatra ny 5 isan-jato ny antony fa misy antony hafa araka andresahana teo hoe mety vokatry ny finanana sakafo, vokatry ny aretina hafa, vokatry ny taratra maro isan-karazany izay mitranga amin'ny fiainana andavanandro, vokatry ny fanafody hohanina tsy ara-dalàna, antony mampatonga ny homamiadana avokoa zany. Fa raha iresakintsika hoe homamiadana vozon'ny tranonjaza dia ity le virus papillomavirus ity no antony betsaka indrindra mahatonga any homamiadana io. Araka izay fanazavana ny oetin'ny mpitsabo teo izay dia aretina tena mpahazon'ny vehivavy malagasy amin'ny ankapobeny homamiadana ny vozon'ny tranonjaza. Antony indrindra tokony tandremantsika, tokony handraisana fepetra rehetra ahafahana misoroka mialoha mba tsy ho tonga amin'izay aretina homamiadana izay vao hita hoe tratra ny vehivavy anankiray. Anisan'ny fanefitra notenen'ny mpitsabo teo ny fahazarana manao fitiliana, efa misy ihany koa ny fitiliana eto Madagasikara, misy ny fitiliana maimaim-poana ihany koa eny amin'ireny tobim-pahasalamana miankina amin'ny fanjakana ireny. No amafisiny indrindra ny fisian'ny vaksiny izay miaro amin'ny homamiadana ny vozon'ny tranonjaza, izay efa manomboka ampahafantarina sy ampiroboroboana eto Madagasikara ihany koa efa fotoana vitsivitsy izay ny fisian'izay vaksiny izay. Tanterahany eo amin'ny ankizy 9 hatramin'ny 14 taona moa izay vaksiny izay. Tsy tokony hisy ny ampanahy antsika amin'ny fanatanterahany ankizy vavy na ny faneken'ny ray aman-dreny amin'ny anatanterahana izay vaksiny izay ho an'ny ankizy vavy fa ahafahana sorika ny homamiadana ny vozon'ny tranonjaza tsy ahazon'ny zanantsika any aoriana any. No antony anatanterahana izay vaksiny izay tsy misy fiantraikany amin'ny resaka fananana, tsy misy hoe tsy mampiteraka, tsy misy hoe mahatonga aretina hafa na tranga hafa izay fanaovana vaksiny. Miaro amin'ny homamiadana ny vozon'ny tranonjaza izay fa toy ny vaksiny rehetra mety hoe misy mafanafana na tranga ohatr'izany ohatra ny fanaovana vaksiny rehetra atao eo amin'ny zaza sy eo amin'ny ankizy, fa saingy tsy misy fiantraikany lehibe zany amin'ny resaka fananana sy ny fahasalamana amin'ny ankapobeny. Mifarany eto ihany koa ny fandaharantsika tamin'ny ity androany ity. Eto ny ekipan'ny sarobidin'ny fahasalamana dia mirary taona sambatra, mirary taona 920 anatin'ny fahasalamana tanteraka ho antsika rehetra izay manjo ny fandaharana dia manome fotoananao amin'ny herinan'io toy izao indray anatin'ny lohahevitra vaovao. Veloma tompoko. Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies.